mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Amin'ny fofeno hafaliana indray raha izy namako ny arabako antsika tsirairay avy izay manaraka izao fandahakana izao tratro ty sabata mahafinaritra ity indray isika. Noho izany dia mankasitraka indrindran'i Jesosy fa mbola afaka miara-mamerina eto ny lohahevitra fahasivy. Ny lohahevitra fahasivy izay manao hoe soratanana teo amin'ny rindrina, soratanana teo amin'ny rindrina. Mananafatra manokana ho azy sy ho anao ange Jesosy amin'izany dia izao hoe tsarovy rakizy fa manompo an'Andriamanitra izao sy anao raha toka manampy ny hafa hantakara ny hevitry ny teny rehetra izay tian'Andriamanitra ho ampitaina aminy. Ny tsy anjery izay ny anarantsika moa izany dia hitantsika taizare tao amin'ny Jeremia 1:7. Jeremia 1:7 andao ange raha antsika mameriny fa hoy Jehova taminy aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha any amin'izay rehetra andrahako anao ianao ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Andao ange averina tsara fa hoy Jehova taminy aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha any amin'izay rehetra andrahako anao ianao ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Jeremia 1:7. Ka dia ho anisany anampy ny hafa tokoa ny antsika rakizy hahafantatra ny hevitra rehetra izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika. Ndao indray rao rana ny tantara Rehefa nahita teny voasikotra tamin'ny rindrina ve ianareo rakizy dia tsy tsara ilay izy. Anahoana ny fihetseham-ponao raha toka mahita soratra mipoitra eo amin'ny rindrina ianao kanefa tsy nahita izay olona nanoratra azy. Izany indrindra no nitranga tao anatiny ity fetin'ny mpanjaka ity. Nisy fety tao Andapa indray andro izay. Fetifety dia niparitaka manerana ny tanàna ny feo. I Belsazara no mpanjakan'i Babilôna ankehitriny. Nifidy andro iray hanomezam-boninahitra ireo andrian'i Babilôna izy miaraka amin'ny fety be. Vonona ao amin'ilay fety avokoa angeny rehetra. Ambolana maro mantsy no efa nandrenesan'ny Kirosy ny tafiky Babilôna. Ambolana maro mantsy no efa nandresen'ny Kirosy ny tafiky Babilôna. Natahotra ny olona satria nitoetra tamin'ny trano ilay nanakaiky be ny tanànan'i Babilôna ilay jeneralin'ny Persiana. Tia hanome fahafinaretana ny tenany olona tsirairay avy ary hanadiny momba ilay ady. Nanomboka vao maraina ny fetin'ny Belsazara ary naharitra nandritry ny andro. Nanana mpandihy sy mpanao tantara izy mba hamalifaly ny vahiny. Nanao izay hanomezam-boninahitra ireo Andriamanitra ny Babilôna izy tamin'ity fety ity. Ny ankabeazan'ny olona nefa dia variana nampifaly ny tenany tamin'ny fisotroana divay sy ny sakafo ary ny fialam-boly.
hitan'ilay Andriamanitra marina rakizy izany. Ary dia nalahelo aoka izany tokoa Andriamanitra. Efa imbetsaka mantsy izy no niezaka nanova ny Beelsazara hiala amin'ny fanaony. Tsy niaino anefa ange Beelsazara e. Niamamo hatrany izy ary nitombo be hatrany ny faharatsiany. Napaka ireo fitaovana masina izay nalain'ny Nebokadnezara avy tany amin'ny tempoly tany Jerosalema izy. Izy sy ny vahiny dia nameny ty fahizany ary dia nisotro an'izany ty fahizany izy ireo. Ary nanao fanatitra ho an'Andriamanitra Babilôna ihany koa izay tompony. Azonao an-tsaina ve izany? Ireo fitaovana izay nitoeran'ny emboka manitra sy ny menaka masina fahiny no indro tonga fitaovana feno divay sy ampiasaina hanomezam-boninahitra ny sampy. Nisy fanakorontanana tampoka ary teo. Teny amin'ny rindriny lapa no nahitana tanana hafahafa nanomboka nanoratra. Tanana izay tsy nifandray tamin'ny vatana akory. Nijery izany tamin'ny tahotra ary rakizy Beelsazara. Mene, tekela o Paresina. Izany ange ny fakiny, inona ny hevitra izany? Naniry fatratra ny alala izy. Niantso ny mpisikady sy ny pahity izy. Niantso ny mpisorona izay nanompo ireo Andriamanitra izay nomeny Beelsazara voninahitra izy. Raha misy olona afaka milaza amiko izy tsy nihevitra ireo teny ireo dia omeko rojo volamena ary ataoko mpanapaka fahatelo eto Babilôna izy. Izany ange ny teneniny. Tsy nisy nahalaza ny hevitra ireo teny na dia iray tamin'ireo olon-kendriny anefa rakizy. Ny ororo ary Beelsazara niamafy ny tahotra nahazo azy no ny farany dia nahatsiaro an'i Daniel ny reniny. Ampanatsoe Daniel hoy izy. Nilaza ny hevitry ny nofon'ny Nebokadnezara izy. Mety ho afaka manampy izy amin'izao fotoana izao. Nentina teo anatrehan'ny mpanjaka ary Daniel ary naseho azy ilay soratra hafahafa. Feno fanajana ny mpanjaka tokoa ngerak'izy ny tenin'ny Daniel teo ampilazana ny vaovao ratsy. Nirere loatra ianao hoy izy tamin'ny Beelsazara. Niteny ratsy an'Andriamanitra ianao ka nandefasana io hafatra io. Nilaza ny hevitry ilay hafatra i Daniel. Ny Mene dia midika fa ho farana an'Andriamanitra tsy ho ela ny fanjakanao. Ny tekela dia midika fa efa nitsaranao Andriamanitra ary hitany fa meloka ny oniota mahatsiravina ianao. Ary ny Oparesina dia midika fa handresy an'i Babilôna ny Persiana. Na dia efa nanisy rojo volamena ny vozon'ny Daniel aza rakizy Beelsazara sy ny ary napakatra azo mpanapaka fahatelo tany Babilôna dia tanteraka ihany ange ny tenin'Andriamanitra. Nihitra tao an-tanàna ny tafika Persiana izay teo ambany fitarihan'ny Kirosy ary nambabo azy. Maty tamin'izany alina izany Beelsazara. Vitanao ve ny miteny amin'ny filoha eo amin'ny firenenao hoe tezitra aminy Andriamanitra? Ny fanompoana an'Andriamanitra rakizy indraindray dia tsy mahafaly ny olona amintsika. Ataon'Andriamanitra matanjaka nefa isika. Manana ny tanjaka hampitondrana ny hafany any amin'ny olona izay mila mandray izany isika tsirairay avy. Ho lasa mpitondra-fatr'Andriamanitra ve ianao ary ilazany momba azy amin'ny hafako. Miaraba ny tanora zandry indray ary. Lesona fahafiry indray tsika izao. Izay indrindra lesona fahasivy no andeha ho vidiantsika indray. Andeha averintsika ary aloha ny lohateny sy ny tsianjery. Sakafony liona tsianjerintsika. Amin'ny andro atahorako no hidikiko anao. Andriamanitra no hiderako ny teniny. Andriamanitra no hidikiko ka tsy mba hatahotra aho. Inona no ataony nofo amiko? Salamo 4:7-7. Eny ary, inandray ary ny zavatra nianarantsika enoko fa tena tianareo mihitsy ny lesona na dia efa hainareo hatrizay ary. Ary inoko fa nandraisanareo lesona mahafinaritra foana ny tantaran'i Daniel. Efa antitra tokoa Daniel ankehitriny ary efa nandalo teo anatrehany avokoa ireo fanjakana izay nasehon'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny nofin'ny Nebokadnezara. Ireo fanjakana lehibe nandalo tsy hoe hatramin'ny farany fa teo amin'izay niainan'i Daniel. Dia nandalo teo anatrehany ireo fanjakana mahery ary nahareseny sy nitsangana ny fanjakana manaraka indray. Hitan'i Daniel izany. Teo amin'ny andron'ny Darius indray izany izao
no manaraka. Dia nifidy Dariosa nanapa-kevitra ny ametraka ny Daniela indray eo amin'ny toerana ambony, toerana manapaka mihitsy ny fanjakana rehetra. Inona indray zavatra aseho? Betsaka ny mpialina. Ary ny zavatra hitantsika tao anatin'ny lesona dia ny fivavahan'i Daniela ihany no nampiasain'izy ireo hamandriana an'i Daniela. Fantatry Daniela ny vokatry ny fijoroany. Fantany hoe raha mbola manome akohoka amin'Andriamanitra izy dia atahoana moa? Atsipy ao an-davaky ny leony. Tsy natahotra an'izany Daniela. Haintsika tsara ny fandehan'ny tantara fa nijoro hatramin'ny farany izy ary natsipy tao anatin'ilay lavaky ny leony. Tsy nisakana an'Andriamanitra ny fahavalony tsy hanipy any Daniela ao an-davaky ny leony. Tsy nisakanany izany fa navelany ho tanteraka. Inona ny antony? Mba ahatonga ny famonjenan'i Daniela ho lehibe kokoa, ho lasa ambony kokoa vao maika hanaitra ny saina kokoa ary hanehoana fa lehibe tokoa ilay Andriamanitra lehibe. Dia haintsika ny tantara fa nisy anjely miaro an'i Daniela dia afaka voavonjy tao izy. Tamin'ny alalan'izany ihany koa no nahatonga ny mpanjaka Dariosa hanaiky fa tena lehibe Jehova ary namoaka lalàna indray izy fa ny olon-drehetra dia tokony hiankohaka sy hanaja ary atahotra eo anoloan'ny Andriamanitra Daniela. Tsy vitany hoe Daniela no nasandratra fa lasa nanandratra an'Andriamanitra koa ny hafa noho ny fijoroan'i Daniela. Ny tantaran'i Daniela ary tanora namako dia fanehoana sady ohatra anankiray mampiseho ny fiankofana tsy misy tahotra. Mety mandalo an'izany fisedrana izany ny fiainantsika. Hoe raha ohatra tsika ka mijoro amin'ny fatokinan'Andriamanitra, mijoro amin'ny fanarana an'Andriamanitra dia misy zavatra anjoantsika, misy sazy anjoantsika. Kanefa tsika mahatsapa fa tena ilaina izany fa rehefa mijoro isika dia Andriamanitra no manafaka antsika, ampiseho ny heriny izy ary ampiseho ny vonahany. Ny lesona izany dia nampianatra antsika ry tanora namako fa ny fahatokisana amin'Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'ny fiankofana. Rehefa mahatoky azy amin'ny fotsika manontolo isika dia efa miankohaka amin'izany. Nampianatra antsika koa izany ny lesona fa tokony ho tsapantsika fa Andriamanitra no mifehy ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Afaka ny hifehy izany izy. Ary manampy antsika ihany koa mba hijoro vavolombelona amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fiankofantsika. Mino afanandray fanapahan-kevitra ny tsirairay amintsika fa hijoro mahatoky amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, eo amin'ireo toe-javatra mety ho sarotra amin'ny fanehoana ny finoantsika an'Andriamanitra dia mino fa hijoro isika tsirairay avy satria mahatoky ilay Andriamanitsika. Sa tsy izany? Izay ary ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro dia mirary soa antsika tsirairay avy. Mandra-piona indray ary. Miaraba ny tanora mantoanto rehetra indray ny 13 taona sy ny 17 taona nahatratra ity fotoana ity indray. Lesona fa 7 no averintsika amin'izao anio izao izay ny anarantsika tamin'ny herinandro iny izay nitondra lohateny hoe ny maha izy ny olona iray ka ny fizarana fahatelo ny anarantsika tamin'ny herinandro iny dia ny fanandramana tsara sy ratsy. Ny maha izy ny olona iray, fanandramana tsara sy ratsy. Ny tsenjery dia hitantsika amin'ny Isaia toko voalohany 9:20 ndao rahantsika manao izany. Avy ary fandahatra isika ho Jehova fa na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatragatraka tahaka ny sily aza dia ho toy ny volon'olo fotsy. Miantso antsika Jehova mba hifandahatra aminy fa na inona na inona fahotanao, na inona na inona fahalemenao dia azon'Andriamanitra tao ny manovanao. Tamin'ny herinandrontsika dia nahita ny tantaran'ny Jakoba sy Jaona fa ny androany kosa dia
tantaran'i Petera. Iza moa Petera? Petera ilay mpianatra Jesosy ihany koa. I Petera dia nofidian'i Jesosy teo am-panjonoana, izany hoe mpanjono i Petera, ary mpanjono zatra raha izany Petera izany. Tsy natorana izany fanjonoana izany intsony izy satria tena hainy tsara izany fanjonoana izany, ary izany mandrakariva no ny ainany teo amin'ny fiainany. Tamin'ity indray mandeha ity nefa dia nanana fanandramana manokana i Petera satria rehefa nanarato nandritry ny alina dia tsy nahazo trondro i Petera. Dia rehefa nandalo Jesosy tamin'izay fotoana izay dia nibaiko azy, na dia efa madiva araina ary ny andro izay fotoana tsy fanjonoana intsony, dia nibaiko azy Jesosy mba handatsaka ny aratony any amin'ny lalina kokoa, ary dia nahafinaritra ny vokatra satria nahazo trondro be dia be i Petera. Nampianatra lesona lehibe an'i Petera izay toe-javatra izay niainany izany. I Petera dia nanana toetra tsara manokana satria izy dia nahay niatrika korotana, na dia tao anatin'ny fisavorovona sy ny zavatsarotra ary dia nahay niatrika izany i Petera. Ka nampianarin'ny Tompo, nampianarin'i Jesosy lesona izy teo amin'ny fiainany, dia tsy inona fa ny leson'ny fanetretena. Leson'ny fanetretena izay no nampianarin'i Jesosy. Anisan'izany ilay nolazainy teo dia ny amin'ny nibaikoan'i Jesosy azy mba handatsaka ny aratony any amin'ny lalina kokoa. Na dia mpanjono efa zatra rary izy dia nanaiky, satria izao nolazain'i Petera hoe kanefa noho ny teninao dia ho ataoko ihany. Kanefa izay teny anankena izay dia nanova zavatra be teo amin'ny fiainan'i Petera. Nanaiky ny tenin'i Jesosy izy ary nahazo vokatra tao anatin'izany. Nanala ny avonavona tao anatiny izy, nanala ny mety ho fizahozahoana tao anatiny izay nihevitra ny tenany fa efa mpanjono mahay, fa nanaiky ny tenin'i Jesosy, nanetry tena teo anatrehan'i Jesosy izy dia nahita vokatra tsara ary afaka nijoro vavolombelona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra tao anatin'izany. Anisan'ny zavatra anankiray ihany koa, rehefa niaraka tamin'i Jesosy Petera dia mbola nampianarin'i Jesosy indray fanetretena hafa indray tamin'ny toe-javatra anankiray izay rehefa niresaka tamin'ny mpianatra Jesosy ny amin'ny andehanan'izy ireo any Jerosalema ka anolorana an' Jesosy ho faty, dia nafana ny fon'i Petera tamin'izay fotoana izay ary nilaza izy fa tsisy hanao an'izany. Dia valy teny mafy dia mafy no navalin'i Jesosy izany izay nilaza hoe any voako ianao ry Satana. Tena nanindrona mafy an'i Petera izany teny izany, kanefa dia fanamboarina izay nataon'i Jesosy azy mba ho tsaratsara kokoa no antony nanaovan'i Jesosy izany teny tamin'i Petera izany. Nisy koa fotoana anankiray haintsika rehetra ny tantaran'i Petera ary nampalaza indrindra amin'ny Petera dia ny fotoana izay nandavany an'i Jesosy raha tsy mbola naneno ny 3 akoriny akoho. Rehefa talohan'ny fotoana io dia niresaka tamin'ny mpianatra rehetra Jesosy ary nilaza fa eo amin'ny olona tahaka ny Petera no anorenany ny fiangonany. Dia ny samy nieritreritra ny rehetra fa olona tsara tokoa izany Petera izany, ary Petera koa dia nanizingizina fa izy dia tsy handao anao velively, na iza hiala aminao ry Jesosy, na iza hiala aminao izaho tsy hiala aminao. Kanefa rehefa mbola tsy naneno ny 3 akoriny akoho dia nandahan Jesosy Petera. Ny fampijery izy Jesosy ary teo dia tsaroany Petera avokoa ny tenin'i Jesosy rehetra. Nanana fanetretena lehibe indray Petera teto, nampianarina fanetretena lehibe tamin'ny alalan'ilay fijerin' Jesosy ka niaiky ny elony manontolo ary ny bebaka marina tamin'Andriamanitra i Petera tao aorian'izay. Tao ao anatin'ny dia izay iarahantsika amin'Andriamanitra, dia izay ataontsika amin'izao fiainana izao dia misy ny zavatra maro izay ampianarin'Andriamanitra antsika. Arak'ilay lohatenin'ny lesona hoe fanandramana tsara sy ratsy, mivadibadika eo ny fiainana. Kanefa ireny rehetra ireny dia mampianatra antsika ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa. Mampianatra antsika ireny mba ahay handeha araka ny dia izay nosoritany Kristy ho antsika tsirairay avy. Ny lesona lehibe zany ry tanora mantoany dia izao hoe mety sarotra ny fanapa-kevitra raisinao eo amin'ny fiainanao amin'izao fiainana izao. Indraindray mety manala baraka anao ny zavatra miseho, indraindray mety mamenatra anao kanefa ny tadidio fa
Kristy dia eo anilanao mandrakariva. Ary miantso anao izy mba hifandahatra aminy, ka na inona fahalemenao na inona toetranao dia vonina hifandahatra aminao izy ary hanovanao mba ho fotsy mangatsakatsaka ianao. Ary ahazo ilay fiainana mandrakizay izay efa omaniny ao izay rehetra ty azy. Ny tompony ahitany tanora mantoanto rehetra dia anaiky ny fanamboaran'ny tompony tanora mantoanto tsy ampimonomonomana fa ampifaliana sy ampitiavana kosa no anaran'ny tanora mantoanto ny fanandramana rehetra izay miseho eo amin'ny fiainana. Dia mirary soa indrindra re ho amin'ny manaraka indray. Efaly miaraka amintsika zatovindray amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Lohateny anankiray manao hoe hoatray marina. Lohateny somary mahavarina ihany kanefa misy lesona lehibe. Rehefa isika na koa ny olombelona no miteny hoe hoatray marina dia misy zavatra tsy araka ny tokony ho izy. Ary io zavatra tsy araka ny tokony ho izy io dia ohatry ny mitombo amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, satria matetika indraindray ny diso lazaina fa marina, ary ny marina dia lazaina fa diso. Ny maloto dia lasa ohatry hoe madio, dia ny madio indray lasa maloto. Rehefa hoe izao ny fahendrena dia lasa adalàna, dia fahadalàna indray ohatry ny hoe fahendrena. Mifamadika ny zavatra rehetra dia olona lohateny hoe hoatray marina. Misy tantara toy izany ihany koa atao amin'ny Baiboly, amin'ny bokin'ny Josoa. Josoa toko 5 dia 7:4 sy 5:4 no vakiantsika. Fa ny bokin'ny Josoa dia misy tantara somary mahavariana avokoa. Dia vakiantsika ary ny andiny fototra mba ampazava ny resaka. Dia izao ny voalaza. Ary nangalarin'ny olona ny vatsin'ireo, nefa tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah izy. Ary Josoa dia nanao fihavanana taminy ka nanao fanekena taminy mba tsy hamono azy. Ary ny lohan'ny fiangonana koa dia nianina taminy. Misy tantara ato amin'ity bokin'ny Josoa ity raha midinika zany isika sy mijery isika. Fa ny zanak'Israely izay nitarihan'i Josoa dia nanana fahavalo marobe. Ao anatin'izany ny Hetita, ny Amorita, ny Kananita, ny Perizita, ny Hivita, ny Jebosita, ny karazana hitahita rehetra dia niangona tamin'i Josoa sy ny Israely ireo rehetrarehetra io. Dia izao nefa rehefa andeha niady dia nisy tamin'izy ireo nafantatra hoe mafy ange zany zanak'Israely zany, manan'Andriamanitra mahery zany zanak'Israely zany, ka zao aleo atao namana ry zareo. Aleo manao namany zanak'Israely dia amin'izay tsy vonoany, amin'izay tsy haringany. Dia nisy tamin'ireo olona ireo ary nanao karazana olona mahantra mihitsy, dia nanao olona mampalahelo kely, dia amin'izay mba hoe tsy vonoana. Kanefa na dia nanao fitafy toy izany ary zareo, mitondra kitapo rovidrovitra, dia mbola nalain'ireo zanak'Israely ihany ny zavatra mety teny ananany, izay mety hoe nananany zany, dia tsy nivonoana ry zareo. Kanefa ilay zavatra nananana izay nalain'izy ireo dia tsy mba nanontaniana tamin'i Jehovah koa hoe azo atao ve izy. Inona zany moa ny lesona ho tsoahintsika amin'ity tantara ity? Voalohany indrindra aloha dia izao hoe zava-dehibe ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ny olona raha mitsiriritra antsika, tsika nge tsiriritin'ny olona hoe kristianina ao anatin'ny fahamarinana, mitsiriritra antsika ny olona mba te hiditra dia manao fomba rehetra mba hidirana. Zao nefa misy ny karazan'olona manao fomba rehetra mba hidirana kanefa tsy dia tena vokatry ny fony loatra. Ary indraindray misy zavatra avy amin'izy ireny rehefa tafiditra izy tsy tokony ataontsika, tsy tokony alaintsika, kanefa dia nalaintsika. Fa ny zavatra nitranga aloha, rehefa nanao nahantra sy nampalahelo reto olona hafa ireto dia tena voaozona tokoa, dia tena lasa nampalahelo sy nahantra. Ary zany dia lesona ao antsika, isika zany aza manao vazivazy amin'ny zavatra eo amin'ny fiainana, hoe mba mody manao tsy mahay, mba mody manao adaladala, dia ho lasa adala eo tokoa, dia tena lasa tsy mahay eo koa, andeha mody manao mahantra dia lasa hantra eo tokoa. Aoka hitandrina isika fa zany zavatra nitranga tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Ary ireo olona sasany moa dia nanao izay hidirana ho namany zanak'Israely, dia nisy tamin'izy ireo lasa mpikapa hazo sy mpaka rano, ary dia faly izy ireo satria mba hoe anisan'ny zanak'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ary dia izay no isintonantsika lesona farany hoe
mafisiko le tamin'ny voalohany hoe zava-dehibe ny mazanak'Andriamanitra anao ny firenena hafa ara mitsiriritra atsika ka noho izany aleo ny firenena no anovo zavatra sy aka zavatra amintsika fa tsy isika indray no anovo sy aka zavatra misy ireny ohatray marina zay le lohateny ilariko mba voaray antsika izany hafatra sy lesona izany ho amin'ny manaraka indray ary elo marse olombelonao mitafy no fosira manao adiso tsy mbala fatra ninonino natao ninonino nakasay ny ratsy fona no hita tsisy azo ity maone eto ambavakao raha mba azo atao rinamako tsy tondro molotra no mety ampiova ay fandriamanitra ray be fitiavana hoany andanitra no tanjona iombonana ny fifamelana no sisandrasana tiny raha isika iara-paly aminy andovilay toeranao lafatra zay tena sarobidy koandeha ifankatify isika iray ao aminy eto ambavakao raha mba azo atao rinamako tsy tondro molotra no mety ampiova ay fandriamanitra lay be fitiavana eto ambavakao izaho ivavaka ho anao tsy fanenjika nay fanaratsiko ifanoana firaitanjona ko andeha ifampitrotro ambavaka ale miarabantsika rehetra indray tafahoanay somatsara hianatra hamerina hamitina ity lesona fahasivy ity lesona fahasivy dia ao anatin'ilay lohevitra lehibe iarahana ny asan'Andriamanitra asako zany hoe ny lesona ty telo volana faefatra ity dia toa maneho mampahatsiahy atsika fa tokony hamitaniraka itsika misy zavatra anankiroa zay notakiana milohany hanaovan'ny iraka dia voalohany fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy fianarana ny teniny ary ny faharoa fisakaizana raha ratsy fifandraisana amin'Andriamanitra itsika tsy havita hanao iraka raha tsy mifankatia miray fo miray saina tahaka ireo mpianatra voalohany tsika dia tsy havita ny asan'Andriamanitra ka
mialohana idirantsika amin'ny lesona fahasivy dia hivavaka. Andriamanitra rainay eo misaotra anao zay no fitiavanao anay. Mbola ahafahanay amerina, hamitina izao lesona fahasivy izao. Matoky ny fanatrehanao zahay ary mangataka ny fanatrehanao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lesona fahasivy dia mitondra lohateny hoe mamitaniraka amin'ireo manan-kery sy fahefana. Mamitaniraka amin'ireo manan-kery sy manana fahefana izany. Zao nambarany tsenjery. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Mateo 10:20. Averiko indray mandeha. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo zao kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Mateo 10:20. Ny ofitiantsika ao anatin'ny minitra vitsy dia ny asa zay ataon'Andriamanitra tao amin'ireo mpanan-karena sy ireo manana fahefana, ireo manana maha izy azy. Ary ho jerentsika ao anatin'ny fotoana fohy zany eto amin'ny fotoana iarahantsika eto. Tonga dia ndeha ho jerentsika avy hatrany izany. Miresaka ny Nebokadnezara sy namana. Manam-pahefana zany teo amin'ny firenena nisy azy tany Babilôna sy tany Siria. Nebokadnezara tany Babilôna, namana tany Siria. Fa araka ny voalaza teo mamitaniraka amin'ireo manan-kery sy manam-pahefana. Nisy olona izay nirahin'Andriamanitra hamitahiraka tamin'ny Nebokadnezara, tamin'ny namana. Ohatra Nebokadnezara izany dia Daniel no nomanina ho amin'izany. Daniel no nikolokoloina ho amin'izany. Tsara fifandraisana tamin'Andriamanitra Daniel. Ary naharesy lahatra manam-pahefana. Anisan'ny mahafinaritra ilay teny nataon'ny Nebokadnezara hoe ko amin'izany izaho Nebokadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjaka ny lanitra marina. Marina avokoa ny asany rehetra. Ary araka ny rariny sy ny lalàny. Ary zay mandeha amin'ny firavoravoana dia azafady. Izay mandeha amin'ny fiavonavonana dia hainy ahetry. Ary izay mandeha amin'ny fiavonavonana dia hainy ahetry. Daniel 4:4-3. Zany hoe ilay lehilahy jentilisa dia lasa nanome voninahitra an'ilay mpanjaka ny lanitra. Resy lahatra niala tamin'izany avonavony zany. Tamin'io niarahany tamin'ny Daniel io. No manina ho amin'izany hanao asa any amin'ny fanjakana, mpitondra fanjakana. Namana dia miaramila Sirianina zay nanany maha-izy azy. Fa zao, nisy zazavavy kely anankiray no volavolaina ao amin'ny mpanjaka faharoa 5:7-20. Dia nisy zazavavy kely anankiray no volavolain'Andriamanitra hampitahiraka zazavavy kely anankiray hampitahiraka any amin'ny namana. Ary sahy ny sorovavolom-belona tao amin'ny fanjakana, tao atokantranona jentilisa tany Siria. Naharesy lahatra. Dia zao nambarany namana ao amin'ny mpanjaka faharoa 5:7-20. Fa ny mpanomponao tsy mba hanatitra fanatitra hodorana na fanatitra hafa intsony ho an'ny Andriamanitra hafa. Ary zavatra nafinaritra firenena roa samy hafa, jentilisa sy jiosy. Dia zao ao amin'ny tsy mpifaninana akory zany. Ary mifanohitra. Voatsela ary no avy nanafika ny Israely, ny Sirianina tamin'izany fotoana izany. Fa ao amin'ny mpanjaka faharoa 5:7-20 ao amin'ny tapany ampovoany ao dia zao hoe tsapaka ankehitriny, hitako ankehitriny izy hoe fa tsy misy Andriamanitra amin'izao tontolo zao afa-tsy ato amin'ny Israely ihany. Na i Nebokadnezara, ilay Babilônianina feno avinavina, na ilay namana izay jentilisa mpandravan'i Israely fahiny, dia resy lahatra ho amin'Andriamanitra. No volavolaina ho amin'izany izy ireo. Zasy ianao ihany koa
rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra itsika dia voavolavola hanao niraka amin'ireo manam-pahefana tahaka an'izy ireo ihany koa. Fa afaka mijoro vavolombelona ihany koa tsika ho amin'ireo manam-pahaizana tahaka ny Nikodemosy izay nataon'i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Jesosy dia tsara fifandraisana tamin'Andriamanitra izy teto an-tany. Ary afaka niteny tamin'ny Nikodemosy, lazaiko aminao marina tokoa. Lazaiko aminao marina tokoa. Sahy nanambara ary mijoro vavolombelona fa tsy ho voavonjy ozy raha tsy ateraka indray. Ateraky ny rano sy ny fanahy. Mijoro vavolombelona, ahoana ny ahafahako mijoro vavolombelona tahaka an'izany? Fa azo atao zany ny mijoro vavolombelona amin'ireny manam-pahaizana ireny, tahaka ny Nikodemosy nataon'i Jesosy zany. Ary na dia teo ary fisalasalana, mety teo ny avonavina izay niainan'i Nikodemosy dia hitantsika ny tantara fa nandray an'Andriamanitra izy. Ireo mpanan-karena ihany koa dia arontsika hitoriana, hijoroana vavolombelona. Izao no ambaran'ny teny ao amin'ny Matio 7:24. Ary hoy izaho aminareo indray, ho moramora kokoa ny hidiran'ny rameva mivody fanjaitra noho ny hidiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy midika akory hoe tsy manana tombontsoa ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra ny mpanan-karena. Fa ahoana ny ahafahana mampianatra an'ireo mpanan-karena hanao an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainany. Ilaina ny harena, fa zao Andriamanitra ny tokony ho loha laharana amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra ny tokony ho loha laharana amin'ny zavatra rehetra. Ka raha nyresahana zany zao ohatra hoe Zakaiosy, dia nambara tamin'i Zakaiosy ny marina rehetra, namoy ny fiainany teo amin'ny avonavina sy ny fitiavan-karena, ny fitiavan-tena izy, ary nanomboka nanatona an' Jesosy tamin'izany fotoana izany. Ry havana malala, ilaina ny mijoro vavolombelona amin'ireny olona manana maha-izy azy ireny. Tsy hoe fidiana akory ny hitoriana ny filazantsara, fa voalaza amin'ny Apokalipsy 4:20, metomboka amin'ny 9:9, dia zao anjely nanana filazantsara mandrakizay teny an-tanany, ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany, ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena, ny samy hafa fiteny, tsy manavaka izy hoe ho an'ny mahantra ihany na ho an'ny salasala na ny mpanan-karena, fa ny sarangan'olona rehetrarehetra dia mendrika homena izany ary tokony hanambarana izany. Tsy misy azon'ny olona atao handovana na hananana fiadanana raha ho very ny ainy, na dia manan-karena azy izy. Satria nisy anjery dia miteny hoe fa inona moa ny soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy. Zany hoe miaina am-pifaliana tsy fantatro eto amin'ity tany ity, kanefa ho very ny ainy. Zany hoe tsy andovan'ilay fiainana mandrakizay zany. Mamitaniraka amin'ireo manan-kery sy fahefana itsika. Mila ny herin'ny fanahy masina hatrany itsika, mba ahafahantsika mandroso, ahafahantsika mandeha, manana fahasahiana, fahavononam-panahy, herim-panahy avo, hiresahantsika amin'ireo manam-pahefana, ara-panjakana, ireo mpanan-karena, ireo manany maha-izy azy, ireo sarangan'olona isan-karazany. Tsy mifidy saranga itsika raha ohatra hitory ny filazantsara. Ary Kristy dia ireo sarangan'olona rehetra teto amin'ity tontolo nisy azy ity teto, nanambarany izany fahamarinana izany, mba ahafahana mijoro sy manantona an'ireny olona ireny, dia mila fifandraisana tsara. Ny tsy ambaratelo zany dia zao ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fandraisana ny herin'ny fanahy masina. Zay no hery na fahombiazana ho amin'izany fandresena izany. Miantso atsika rehetra, miantso izay rehetra manaraka sy miaino, indrindraindrindra ho an'ireo efa mianatra, hampitomboy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa nahafahany Daniel niditra sy niresaka tamin'ny Nebokadnezara dia ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, nivavaka. Nahafahan'ilay zazavavy kely niresaka tamin'ny Namana, dia azo antoka
fa nisy fifandraisana tsara tamin'Andriamanitra fon'izy mbola tany Israely. Ny ahafahana mamita ny fitoriana amin'ireo manam-pahaizana, ninona fahaizana ananany. Ny fahalalana tsara indrindra dia ny fahalalana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Nananan'i Jesosy zany ary tiany ho hampita amiko, tiany hampita aminao ihany koa, ka hanana fahazotoana antsika hamita niraka amin'ireo manam-pahefana sy manam-pahaizana ary manan-karena ireo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Andriamanitra misaotra ny fotoana nomenao anay nahafahanay nianatra sy nandinika ny teny. Da io ny teny tafatoetra ao anatinay, fanahinao masina leo ao anatinay mandrakariva, ahaizanay mandeha hamitaniraka amin'ireo manam-pahefana, amin'ireo manan-karena, amin'ireo manany maizy azy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Ary tsy atahotra izay na iorooro fa ny fanahinao no hanome hery anay hamitana izany hafatra lehibe zany. Misaotra Tompo. Amen. Mianatra eo tongotrao